Fa ny azy tsy manotre mandalo ny tanànany. Zahay matsaka lafasaky maray fo amin'ny 10 zahay maray natsaka. Lasa tompo zahay n'olona fa baka natsaka rano. Mahatonga ke tsy manotre miaraka amiko lafa matsaka satria zanareo tsy mahajery le mindray amiko amin'izay ndao tika reo indray amiko hatsaka mandeha raiky satria lalao amin'ny ranotsozy igny sakasaka. Tsy apako lafa iaho andrano agny tany eo le misy maiky. Zahay ty mahaseranay lafa zahay tsy misy rano teo lafa maiky ty tany igny le mandeha ty robabako mangalaky rano. Maiky tany io zany tsy misy hanty aminay toy kere zahay le lafa avy oragny amizay le manao mamboly tsako zahay le mamboly tsako, mamboly kapiky, mamboly atsamby, mamboly vagnemba. Tiàtegna zany fa oragny zany avy fa la mafana andro tsy mahazaka mata fa satria lafa avy oragny manitsitsitsy ty fiaignategna. Na dia ambany aza ny tany entona CO2 eto Madagasikara dia mizaka ny vesatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny firenena. Ny olona manana fahasembanana, indrindra ny vehivavy sy ny ankizy, dia voakasika manokana amin'ny krizin'ny toetrandro. Ny UNICEF sy ireo mpiara-miombona antoka aminy dia miara-miasa amin'ireo tanora mba hanampiana azy ireo hiatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Iaho zany faly satria la manao le fisikilitra fa satria ty zoako izy ireo mbe zoako. Ty fomba ny fijeriko mahaiza misafidy namana, mahaiza fiatrika ny fiainana, fahaiza ny herisetra zay zarako amin'ny namako. Tombotsoako zay soa izarako amin'ny namako soa ry hahay. Zahay misy fahasembanareo zany ty tiako zany tsy hahilikiliky zay zany ty tena tiako fa amin'ny zay misy fahasembana fa satria ty zonay mbe mitovy mizoza zareo iaby. Ty tiako ataoko lafa iaho lehibe hanao rasazy. UNICEF ho an'ny ankizy.